Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsirairay avy izay manaraka izao vatsim-panahy izao. Hivavaka isika. Faly ny fonay Andriamanitra Ray io. Tretrika ny fananay Jesosy Kristy Tompo. Feno ravona ny fonay fanahy masina amin'ity maraina ity. Afaka handresy handray ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ary dia izany teninao izany any Hamoa voatsara ty anatinay tsirairay avy. Ka dia ny sitraponao rery ihany koa Jesosy Kristy Tompo no voambarako sy ho voazarako ao anatin'izao vatsim-panahy izao. Ho anao ny tera sy ny anja, le tompona sy mpanjakanay. Amen. Ny teny izay angalantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny filasan tsaran'ny Jaona toko 5:20, andininy 9. Jaona toko 5:20, andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no ankalazana ndraiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohateny hoe Hamoa voatsara ao. Hamoa voatsara ao. Ny tenantsika tsirairay avy dia tahaka ny hazo ambolena. Ary ny hazo rehefa ambolena dia misy ny hazo izay tsy mamoa voa fa raviny fotsiny. Misy kosa ny hazo izay mamoa voa tahaka ny hazo fihinam-boa, dia ao ny mamoa voa tsara, ao ny tsy mamoa voa tsara. Ao ny miteraka vokatra marobe, ao koa ny mety ho vitsy ny vokatra azo avy amin'izany hazo fihinanam-boa izany. Raha tea hamoa voa tsara izao sy anao, dia ny fitoeranao amin'ny Kristy Jesosy no tsy ambaratelo ny famoazana. Arakaraka ny fifanakekezantsika, ny fiainantsika ao amin'ny Jesosy Kristy mantsy, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fisaintsainana sy ny fianarana ny soratra masina, amin'ny alalan'ny fivadikana, amin'ny alalan'ny fanatrehana sy ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana any amin'ny tempolo masina no mahatonga atsika hamoa voatsara ry havana. Andeha tsika tsirairay avy ara, hitondra ny tenantsika eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo mba ahafahany manamboatra tsika tsirairay avy, ahafahany mandratrana izay mety ravina be loatra ka mahatonga ny voa tsy hivoaka, ary koa mba ahafahany Tompo hanisy zezika atsika mandrakariva mba hahatonga atsika hamoa voatsara. Raha io, sarobidy sy masina ianao. Mankalaza anao zahay amin'izao teninao izao. Tena tianay ianao Jesosy Kristy Tompo. Koa dia tonononay ny herin'ny fanahy masinao ho ao amin'ny tokantrano tsirairay izay misy anay avy. Hatreo amin'ny alalan'ny fanatrehanao marina ny fo sy ny saina ary ny fanahinay tsirairay avy mpamonjy io. Tononiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta ny zava-miafy ny teninao izay manazava ny fiainanay. Tsy
tsy homenatra intsony izahay manana anao, ary lavinay ny tahotra rehetra izay foron'ny devoly ka te toetra ao anatin'ny fonay, izay mahatonga anay tsy hamoa voatsara. Manomboka izao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta handeha lavitra, tena lavitra miaraka aminao izahay, ka hialoka eo ambany elatrao, hahatonga anay hamoa voatsara sy betsaka, ka hahatonga ny voninahitra. Ampianaro izahay hiditra sy hizotra amin'ny lalana izay efa nomaninao sy nosoritanao ho anay tsiraray avy. Izay lalana efa napetraka ao eo anoloanay, koa mangataka sy mivavaka aminao izahay ny hanampianao anay mba handehananay araka ny fanindrinao. Mivavaka aminao izay Jesosy Kristy Tompo, mba hikoriana ty anatinay ilay on'ny rano velona izay mitondra fitahiana ho anay eo amin'ny fiainanay, ary izay talenta sy fanomezam-pahasoavana miafina rehetra ao anatinay, na fantatray na tsy fantatray izany dia hivoaka sy hitsangana ary ho ampiasainay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ray masono, lavinay avokoa ireo karazana asan'ny nofo sy fitiavan-tena rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ampifanaranay sy ekenay kosa ny teninao izay tianao hitondrana ny fiainanay. Engany izay tsiraray avy ho tonga hazo hitondra vokatsoa, ary engany izay tsiraray avy mba ny fanindrinao no hitoetra ao anatinay, ary engany izay tsiraray avy tsy ho tahaka ilay avy tsy namoa izay tsy misy nilana azy akory. Amboary izay Tompo, mba hitondra vokatra sy voankazo tsara, mba ho voninahitra ny anaranao. Mivavaka aminao izahay mba hahatsiarovanay ireo lova tsara izay efa nomaninao anay, ary ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa izay efa natolotra ao anay, dia ho tsarovanay sy ho ampiasainay feno sy tanteraka na aiza misy anay. Mivavaka aminao izay Ray marino, mba ho hitanay, ho henonay, ho fantatray, ary safidy sy anaiky izahay tianao atao aminay ianao. Ambaranay anio araka ny teninao fa tsy izahay intsony no velona fa ianao Kristy no velona ao anatinay. Ka ny fiainanay ao amin'ny nofo dia iainanay ao amin'ny finoana anao Jesosy Kristy Tompo, ilay Andriamanitra tonga namonjy anay tamin'ny rany. Tsy homenatra intsony izahay, tsy hatahotra ny fijerin'ny hafa intsony izahay, fa izay ny iainanay tao amin'ny nofo dia iainanay ao amin'ny Kristy Jesosy. Hibanjina hijery an'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta mandrakariva ny fonay sy ny sainay manomboka anio, ka tonga anay hamoa voatsara ho anao, Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Dia mankasitraka anao izahay ilay Tomponay sy Mpanjakanay,
nahafahanay nitoraka teo anatrehanao, nahafahanay nanandratra nitonom-bavaka teo anatrehanao, ka tanteraka ny teninao izay milaza hoe izany no ankalazana ny raiko mba hamoazy nareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Dia hamoa be tokoa zahay Jesosy ao amin'Andriamanitra ray, hatonga anay hamoa be ary dia ho tonga mpianatra ao tokoa izao tontolo izao amin'ny fanatanteranay ny asanao. Ho anao ny tera sy ny anja ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Mandehana ry afako malala rehetra amin'ny Tompo, hamoa voa tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen.